na dia ao anatin'ny fiainana maha-olombelona aza izahay dia tsy araka ny fisainan'olombelona no iadinay. Korintana 2:10 ny andininy 10. Samy manana ny fomba fijeriny sy ny faharesen-dahany momba ny atao hoe ady ny olona tsirairay. Ny soratra masina koa dia tena mampirisika ny kristianina hiady arak'izao manarak'izao. Tsy olombelona no faman-dratsy akory no ifanandrinantsika, fa ireo fanahy ratsy eny anabakabaka dia ireo fanapahana, ireo fahefana, ireo hery mifeny sehatry ny aizina. Efesianina 4:9 ny andininy 12. Miadiny atsaran'ny finoana hazony ny fiainana mandrakizay. Timoty 1:9 ny andininy 12. Dika teny protestanta fantsiana 9. Mitsoro vavolombelona sady mampianatra ny fiangonany Paoly Apôstôly ny amin'izay toe-panahy sy toe-tsaina ary toe-pomilananana hiatrehana ny ady manao hoe tsy fitaovam-piadiana malemy araka ny an'ny olombelona no entina miady, fa fitaovam-piadiana mahery araka an'Andriamanitra. Mba hoenti mandrava manda, ravanay ny hevitra diso sy feno avinavina rehetra izay atsangana hanohitra ny fahalalana an'Andriamanitra. Korintianina 1:10 ny andininy 4. Inona ireo fitaovam-piadiana mahery avy amin'Andriamanitra ireo? Ny rariny, ny fahavononam-panahy hitory ny filazantsara ny fihavanana, ny finoana, ny famonjena, ny tenin'Andriamanitra ary ny vavaka. Taiza ary no mety nisy ny lesoka hatramin'izay? Noraisintsika izay fitaovana metimety tamintsika ary navela ny sasany. Amin'izao sisao kosa dia andeha ankatoavina ny voalaza hoe raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra. Tompo, voninao amabo ny hevitra rehetra anaiky an'i Kristy. Amen.